ny voaiofa nidirany tany filaminana ny trano fonenany praministra teo aloha tamin'ny andro nitetezamita Andriamato Monja Rondefo etsy Antsakaviro nanaitra sy nahagaga ny Front National ny atoko monima ity fihetsiky ny tany filaminana ity izay tsy nanana fahazavon-dalana isava na ny mandat de perquisition leo nojerentsika ny fanadidina. No idina mpitandro ny filaminana amin'ny tapedina avy amin'ny emo sécurité ny filaminan'Andriamato Monja Rondefo Front National ny atoko monima etsy Antsakaviro marainio manodidina ny tamin'ny 7 ora tany hoany. Gaga sy talanjona Andriamato Monja Rondefo satria tsy nampahafantarina dia ny meloa ireo mpitandro ny filaminana raha teo niditra fotsiny tsy nanana taratasy fahazon-dalana isava akory. Tsy fantatro fa dia tonga ho fotsiny zareo dia io ka tsy fantatro hoe inona ny dikan'izany fiantsina ve ataon'ny mpitondra fanjakana fampitahorana ve ataon'ny mpitondra fanjakana no ireny famohan-kevitra zay natao tatoato reny indrindra moa zany ireny fanohanana ny mpanao gazety ihany koa amin'ny hoe tsy mahatomombana io code de la communication io tsy fantatro hoe inona ny antony fa fifanandrifinjavatra ve hoe taorianany reny famohan-kevitra ireny no hitrangany izao zavatra izao. Nilaza trano ny Front National ny atoko monima fa efa niantso ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamato solon'andrasana Olivier Mahafaly mba ahafahany mahazo vaovao mikasika izao fepetritra izao kanefa tsy nandray ny antso ny ity farany tsy nety nilaza ny atondiany marina reto mpitandro ny filaminana reto raha nanontaniany mpanao gazety. Tsy taoko zavaly satria raha valy any aminareo tsy dia tany raha afaka miarina reo dia tsy tokony andraikitra manazava. Hatramin'ny aliva teo dia mbola tao amin'ny finanan'Andriamato Monja Rondefo etsy Antsakaviro ireo mpitandro ny filaminana izay tsy mbola nahazo paiko mazava lasa nody kosa any amin'ny finanany iray Andriamato Monja Rondefo ireo mpambina azy no namita ny aditiny ao amin'ny finanany ao Antsakaviro.